Raky ny sary famantarana teo iny dia ny fandarana mandray vahiny no mandroso ao atokantranonao amin'ity androany ity ka dia tolorana ny arabo mba piraritso isika rehetrarehetra izay manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao hoe eto amin'ny fahitalavitra LCR amin'ity androany ity dia Temple Rakotovao izay taleny fampiroboroboana ny vokatra asa tanana no vahintsika eto anatin'ny fandarana miarabanao tonga sotoko. Miarabanao ary makasitraka amin'ny fanasana eto amin'ity fandarana ity, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana ny atokantrano tsirairay avy ihany. Raha misy sehatra anankiray eto Madagasikara atao hoe afaka mamelona na ny toe-karena malagasy zany na ny vahoaka malagasy dia ny sehatry ny asa tanana efa nisy ihany koa ny fakakevitra nataonareo tamin'ny taona 2024 raha tsy diso inona tompoko no mety fehikevitra azo tao anatin'izay fakakevitra natao tamin'ireo mpisehatra ao anatin'ny asa tanana izay. Ie, mahakasika ny fakakevitra mahakasika ny asa tanana iny izay natao tamin'ny volana Desambra 2024 lasa teo izay nandraisan'ireo mpanao asa tanana anjara mavitrika dia mavitrika tokoa tao anatin'izay sy ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'izany asa tanana izany, eo ireo mpanondrana vokatra, eo ireo le tena mpanao asa tanana mihitsy, eo ihany koa ireo izay mety azo lazaintsika hoe mpamokatra nyreny akora fototra fikarakarana ny vokatra asa tanana ireny, izany hoe nandraisan'ny rehetra anjara tao anatin'izay. Nahitana ihany koa an'ireo chambre de métier, ireo karazana fédération ny mpanao asa tanana, ireo karazana herivelona rehetra izay misehatra amin'izany asa tanana izany, izay ny fanakalo hevitra sy ihany koa nezaka namoaka izay hoe karazana fekevitra samihafa mahakasika ny asa tanana izay hoe inona no mety olana setrain'izy ireo fa inona ihany koa mety vaolana afaka hoentina ao anatin'izay. Izay angamba raha fitipitianiko kely aloha hoe izavy nandray anjara tao anatiny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana moa no nikarakaran'izay fakakevitra izay dia ireo daholo ny olona nandray anjara tao anatiny, ezahana ihany koa ny velatra tany amin'ny faritra rehetra satria nisy ny fakakevitra regionaly mialoha ny fakakevitra nasionaly izay natao teto Antananarivo. Inona moa izany ny hevitra vohitra tao anatin'izay dia ny hoe manoloana ireo karazana olana madinidinika sy mety olana vaventy izay sedrain'ireo mpanao asa tanana amin'ny lafiny samihafa dia misy ny vahaolana izay afaka nirahany rehetra namoaka sady teo ampanaovana ny dinidinika teo. Raha tsy ilazantsika izao fa tsy ny hoe inona ohatra izao no vahaolana entina amin'ny resaka akora fototra izay fantatritsika fa ny ankamaroany ny asa tanana malagasy dia atao amin'ny alalan'ny akora fototra natoraly ny ankamaroany, dia misy an'izay hoe karazana olana sedraina izay zany raha tsy ilaza fa tsy ny mpanao hazo fotsiny isika zany izao, dia misy ny vahaolana izay nentina efa ny fampiresahana tamin'ireo ministera namana, ministera ravavy izay miandraikitra an'izany, dia misy an'ireo boissesie izao izay efa azo lazaina hoe efa eo andalam-pamoahana an'ireo karazana hazo samihafa ahafahan'ny mpanao asa tanana misehatra amin'ny hazo mamerina indray ireo vokatra izay ataon'izy ireo. Raha tsy resaka fotsiny tokoa izao tsika fa tsy ny resaka rofia dia misy ireo karazana atelier samihafa, misy ireo karazana texte izay nezahana ihany koa narafitra miaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpisehatra ao anatin'izay rofia izay ahafahana indrindrindrindra mampiroborobo an'izay resaka filière izay. Izay zany raha ohatra vitsivitsy fotsiny satria vao resaka matetika atao ny resaka akora fototra dia nisy an'izay vahaolana izay sahady zany efa nentina niarahana tamin'ireo akolafikely samihafa izay voakasika izany. Resaka koa izao tsika ny resaka ny kalitaon'ny asa tanana dia zavatra anankiroa no voasaringitra ao anatin'izany, ny anankiray dia ny resaka fahaiza-manao, ny anankiray dia ny resaka fampitaovana. Rehefa ny fampidinidinika teo moa ny rehetra dia tohizana zany ireo asa efa ataon'ny ministera andavanandro, dia ny resaka hoe fanofanana, fitediavana mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka ahafahan'ireo mpanao asa tanana ireo zany manao fiofanana, manaraka fiofanana hanatsara n'izay vokatra asa tanana izay mba hahatsara n'ilay kalitao satria mampimenimena mpanjifa ihany koa izay indraindray hoe manao ahoana ny kalitao, dia izay resaka fampiofanana izay ny tantsorika amin'ny alalan'ny fampiofanana izay efa ataon'ny ministera foana moa dia namafisina ilay izy ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny fandarana asan'ny ministera fizahantany sy ny asa tanana amin'ity taon'ity mihitsy no hampiakatra n'izay isan'ny mpanao asa tanana afaka misitraka fampiofanana izay hanatsarana ny kalitao. Dia tsy vitany hoe fampiofanana fotsiny fa misy ihany koa ny fampitaovana izay moa ny tena hoe anjara andraikitra ny ministera ao anatin'izay dia ny manamora ny fifandraisana, ny fampifandraisana n'ireo mpitraka n'ireny karazana tohana samihafa ireny sy ireo
mpamatsy vola sy ny mpiara-miasa. Misy ohatra zany zao vao tamin'ny volana martsa lasa teo a ny fanolorana an'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny filière cuir izay hitantsika moa iny a natao teny Andavamamba Ramatoa Minisitry ny fizahantany sy ny asa tanana no nanolotra n'izany tamin'ny fomba ofisialy rehefa nandalo fotoan-tsarotra lavalava kely ireo fitaovana ireo a izay vao tafavoaka tao ny taonany maromaro. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ireo mpiara-miombonantoka hafa izay mamatsy fitaovana ihany koa reny mpanao asa tanana reny rehefa avy manome fampiofanana izy ireo. Dia ngamba mety misy azontsika tsapain-tanana ny vokatra izany eny amin'ireny vokatra izay vokarintsika ireny. Voaresaka tao anatin'izay ihany koa no hoe manahoana ny resaka lalam-barotra sy ny tsena dia tena tafiditra ao anatin'ny andraikitra ministera ihany koa izany dia mizara roa lehibe ihany koa ao anatin'izay dia ny tsena anatiny sy ny tsena ny ivelany. Raha nahatsikaritsika dia tato ato tena nanao sesilany mihitsy ny karazana hetsika manokana izay natao an'ny fizahantany sy ny asa tanana. Singaniko manokana ao anatin'izay ohatra ny tsena be ny asa tanana izay natao tamin'ny desambra lasa teo ary mbola isy indroa metaona amin'ity taon'ity. Ho avy ihany koa izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa tanana journée mondiale de l'artisanat JMA amin'ny volana jiona ho avy io mbola ho fantatritsika ihany ny andinindininy fa efa tafiditra ao anatin'ny fanomezana lalam-barotra antsika ihany zany eo amin'ny tsena anatiny. Vao tamin'ny sabotsy alahady farany teo ihany koa no nisy ny tsena be ny vita malagasy izay niarahana tamin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny kianjam-barea izay hoe natao teo Mahamasina mihitsy ilay izy mba ho akaiky sy ho azon'ny mpanjifa jifaina amin'ny fomba tsotra zany fa indraindray tsika mahatsikaritra fa lasa le aksehan'ny mpizahatany eny akaikaiky ny aéroport sy somary lavidavitra ny tanàna foana moa no hitantsika dia nezahana mihitsy zany no bataina aty andrenivohitra aty amin'ny centre ville mihitsy le karazana hetsika toy ireny mba ahafahantsika malagasy manjifa ny vokatra. Fa ny tena lehibe indrindra koa ao anatin'izay dia ny tsenam-barotra iraisam-pirenena izay tena hoe mahaliana ny vahiny ny vokatra malagasy fa indraindray mety hoe tsy ampy koa izay fahafahan'izy ireo misitraka ny vokatra izay ahafahan'ireo mpanao asa tanana malagasy mampiranty ny vokatra. Dia efa nisy moa ny hetsika maromaro izay natao tany Inde tany Europa rehetra tany fa mbola misy maromaro ho avy. Dia singaniko manokana ao anatin'izay ny foirany Suèvre Frantsa izay ho avy amin'ny volana May ho avy izao ngamba mbola ho resadresantsika senao bebe kokoa rehefa avy eo fa raha fitinina zany dia ny resaka fampiofanana ny fampitaovana ary ny fitadiavana lalam-barotra izay zany no tena iandreketan'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana amin'ny alalan'ny fitaliavana jeneralin'ny asa tanana. Dia misy fitaliavana anankiroa anatiny dia ny fampiroboroboana ny vokatra asa tanana anankiray dia ny faharoa fampiroboroboana n'ireo azontsika lazaina hoe akora fototra izay misahana an'izany. Izay ngamba raha fitinina hoe inona ny vokatra ny fankakevitra nasionaly momba ny asa tanana. Ia, asa be izy zany nefa raha mipetraka amin'ny toeran'ny mpisehatra zany dia any amin'le aiza kokoa ny lalam-barotra satria ny resaka ireo atao hoe tsena ivelany sy ny tsena anatiny raha mokatra tsika ampiofantsika anisan'ny elakelatrano ngamba raha izay no malaza azy dia hitana vokatry ny asa tanana daholo ao ny avy amin'ny tany ny hazo ny vy nyreo mety hoe akora hafa izay mety ampiasaina zany aiza ho aiza ny mety fanampiana azy ireny ao anatin'ny atao hoe lalam-barotra azahoany izy ireny tombony sy azahoany ny ministera ihany koa tombony ao anatin'izay zavatra izay. Mahakasika an'le hoe inona zany tena fiantraikan'le fitadiavana lalam-barotra any amin'ny mpisehatra. Ie, araka le efa nolazaiko teo zany dia misy ny fanamorana ny fahafahan'izy ireo mampiranty sy mivarotra ny vokatra asa tanana amina toerana samihafa. Hitantsika zany zao fa ohatra hoe mety ho sarotsarotra zao no hoe anokatra tsena eny Mahamasina mbola be dia be ny dingana mety ho arahana amin'izany fa rehefa misy zany le karazana hetsika karakarain'ny ministera ohatra zany zao dia manamora an'izay hoe fahafahan'izy ireo misitraka toerana mandritra ny fotoana anankiray hoe mampiranty an'izay. Araka ny resahanao teo koa zao hoe mety hoe any anelakelatra ny rehetra any dia mety tsy dia fantatra ny sarambabem-bahoaka fa rehefa misy ny hetsika toy ireny dia mivelatra kokoa ny mpanjifa izay mety ho voakasika izany. Dia izay aloha zany ny voalohany indrindra angamba ny hoe izay no tsotra indrindra fa miditra lalandalina kokoa indray tsika ao anatin'le hoe fanondranana entana ohatra zao isan'andro zany ao amin'ny ministera ao mety hitantsika ery amin'ny fafany eo amin'ny écran zany zao ny isan'ireo
mpanao asa tanana mandeva vokatra any ivelany tao anatin'izay 3 volana lasa zay. Hitantsika zany fa manamora n'izay fahafahana manondrana ny vokatra malagasy zay zany eo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana amin'ny alalan'ny sampandraraha anankiray manokana mihitsy izay manara-maso an'izay sy ihany koa manampy ireo mpanao asa tanana ireo amin'ny karazana taratasy samihafa ahafahan'izy ireo manondrana amin'ny fomba ara-dalàna ireo vokatra asa tanana ireo. Inona moa zany ny vokatra izay dia ny hoe afaka manana mpanjifa izy na eto an-toerana na any ivelany dia afaka ihany koa izy ireo manisy vokatra isan-karazany zay rehetra velan'ny lalàna hoe ahondrana zany ao anatin'izay dia tsy manavaka saranga ihany koa fa na orinasa madinika sy salatsalany na orinasa lehibe dia misehatra ao anatin'izay daholo dia mitovy avokoa zany ny fomba fikarakarana azy ireo mba ahafahan'izy ireo indrindra misitraka n'izay hoe vokatra ny fiatraikan'izay hoe fikarakarana izay ao anatin'ny mety hoe chiffre d'affaires an'izy ireo ao anatin'ny hoe fivelaran'ny clientèlen'izy ireo mialatsiny amin'ilay teny baiko fa zay ngamba ny mety malaza azy amin'ny fomba tsotra kokoa dia zay ngamba ny azo amitinana anazy hoe tena misy fiatraikany tokoa ilay izy any anatin'ny resaka lalam-barotra any anatin'ny fampidiram-bolan'ireo mpanao asa tanana ireo ihany koa fa mbola misy ny ezaka tsaratsara kokoa ezahana atao mandritra n'ity taona ity izay azo lazaina hoe tena ifantoka ngeza be ao anatin'izay hoe inona ny tena fiatraikany tena hoe azo tsapay-tanana any amin'ireny hetsika rehetra izay atao ireny fa tsy sanatrian'izany hoe mba mizara fa mihetsiketsiky anaovana communication fotsiny fa tena mba hisy fiatraikany azo tsapay-tanana ilay izy any ampisehatra tsirairay avy fa ihany koa any amin'ny isam-batan'olona ny olona izay mitafy an'ilay lamba vita malagasy satria atao anaovako reto izao dia hisaorana an'ireo mpanjaitra izay tafiditra tanteraka ao anatin'izany hoe asa tanana izany na ny taovolo izany dia efa tafiditra anaty asa tanana daholo dia izany hoe ny isam-batan'olona mihitsy ny afaka misitraka n'ilay vokatra ny asa tanana malagasy fa tsy hoe voatery andry zavatra avy any ivelany alavitra be foana tsika fomba afaka miaingo afaka miaina tsara afaka mampiasa fitaovan-dakozia izay tena hoe tsara kalitao ihany koa ireo fitaovan-dakozia izay karakarain'ireo mpanao asa tanana ireo. Templa Rakotovao nisy ny fampiofanana nisy ihany koa ny fampitaovana an'ireo mpisehatra ireo ato anatin'ny tsena anatiny no jerentsika hoe anisany ataontsika hoe mamono n'ilay tsena ato anatiny ngambany dia ny vidiny aloha voalohany indrindra efa nisy ve ny fifanarahana teo amin'ny ministera sy ireo mpisehatra ireo hoe satria efa nivatsinay fitaovana nareo efa nampiofananay nareo dia ny vidin'ity zavatra ity tsy tokony ohatran'izao satria raha oharina amin'ny avy any ivelany dia lafolavitra kokoa ilay vokatra vokarintsika eto anatiny ka mety hoe mamono n'ilay tsena eto anatiny efa nisy ve fifampiresahana na hoe fifanaovatso ny mpiara-miasa mihitsy ary satria hoe miara-miasa zany satria mifamelona ilay izy efa nisy an'izay ve ahafahana mifeny ilay tsena ato anatiny ahafahany malagasy rehetra misitraka ny vokatra asa tanana. Ny plafonnement izay ngamba ny azo itsoina an'izay raha amin'ny ara-teknika mbola tsy nisy aloha hatreto ny eritreritra hoe plafonné anazy hoe ny sotrobe vita hazo anankiray tokony ohatrinona ny vidiny na hoe ny akanjo toy ny ahoana dia ohatrinona ny vidiny tsy mbola niditra tao anatin'izay lalan-tsaina izay aloha ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana fa miezaka mame malalaka n'ireo mpisehatra rehetra zany amin'ny vidiny fa ny fiatraikan'ilay fampiofanana sy ilay fampitaovana ao anatin'izay mazava ho azy manamora sy manatsara ary manafaingana ny famokarana vokatra asa tanana malagasy dia misy fiatraikany mivantana any amin'ny vidiny izany afaka mamokatra bebe kokoa izy rehefa manana fitaovana izany hoe raha nandany fotoana bebe kokoa izy rehefa tsy manana fitaovana dia lasa lafolafo kokoa ny vidin'ilay entana satria ao anatin'izay ny fotoana lany dia raha ohatra koa izy tsy manana fitaovana dia sarotsarotra kokoa ny fomba natanterahana le pièce anankiray dia lafolafo kokoa fa rehefa misy ilay fampitaovana ao anatin'izay dia miena daholo izany rehetrarehetra izany eo zany le coût de revient le vokatra anankiray miena zany dia efa misy fiatraikany sahady any anatin'ny vidiny ngamba tsy voatery misy fifanaraha-mpiara-miasa anankiray hoe tsy maintsy soniavina zany vao mitranga fa rehefa misy an'izay dia miena ho azy rehefa manana le fahaiza-manao ihany koa izy dia mazava ho azy tonga dia misy fiatraikany any amin'ny vidiny. Teo koa tsika nyresaka n'ilay akora fototra rehefa somary nisy fahasarotana kely ny akora fototra sasatsasany teo dia lasa mampiakatra ny vidiny izay fa rehefa voavany ny ampahan'ny olana mahakasika ny akora fototra dia mazava ho azy fa
midina avy hatrany zany no vidiny ka eo zany dia samy mandanjalanja n'izay vidiny tokony ho izy eo fa samy mahafantatra ihany koa hoe hatraiza ny vokatra ilay asa tanana malagasy fa tsika koa indraindray lasa mampitovy an'ilay vidiny entana izay vokatra industrialy amin'ilay vokatra malagasy tsy mitovy mihitsy raha hoe akanjo namboarina à grande échelle tamina grande chaîne anankiray tany ivelany tany sy ny hoe akanjo anankiray izay tena hoe namboarina manokana vita asa tanana tena hoe fait main ilay izy dia izay zavatra izay fotsiny mila anazarantsika amin'ny mpanjifa ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fifampitezantsika ao anatiny hoe tsy mitovy dia tsy ampitoviana mihitsy koa ilay izy satria lasa izay no mahazatra antsika fa eo indrindra izany izao no miditra antsehatra ministera ny fizahantany asa tanana amin'ny alalan'ny fitalehavana mikasika ny fampiroboroboana ny asa tanana izany hoe izay eo ambany fiatreketako moa dia ny hoe mampahafantatra bebe kokoa antsika mpanjifa malagasy mihitsy hoe inavy ny vokatra efa azo jifaina ity izao resadresaka anankiray ny rahana tamina namana hoe inona no mety hanakana anazy tsy hitafy lamba vokatra asa tanana malagasy akanjo vokatra malagasy zato isanjato dia hoy izy hoe ka satria izy lasa ohatra hoe mandeha manao défilé na mandeha manao carnaval ihany vao misy an'izay dia androany zany zao raha reto fitafy anaovako reto dia manapirofo hoe akanjo afaka anaovana amin'ny andavanandro mihitsy ilay izy satria izay ilay zavatra ilayntsika hoe ny zavatra iainana amin'ny andavanandro mihitsy ny ezahana vokarina dia ny mpanao asa tanana efa ezahana ampitaina izay lalan-tsaina izay hoe manao karazana vokatra afaka ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro mora tsotra azo ampiasaina tsara ary mateza ihany koa ao anatin'izay satria izay no tena ilain'ny mpanjifa dia rehefa manomboka misy tsikelikely zany izay fa ihany koa hoe accessible izany hoe afaka jifaina tsara dia izay zavatra izay no ezahantsika ampitaina amin'ny mpanjifa malagasy dia efa hitantsika zany izao efa manomboka me manjifa tsikelikely an'izany hoe vita malagasy zany ny olony malagasy dia na io foara izay ezahana atao any ivelany io koa arany ane dia ny malagasy ireo diaspora zany no tena liana be koa amin'ilay izy dia izay zavatra tena mahavelom-bolo zany satria raha tsy isika no manandratra ny antsika dia ahoana moa ny hafa no antena itsika hanandratra an'izany horesantsika ao izay foara gasikara manja izay fa miloha ny idirantsika amin'izay rehefa manontany ireny mpisehatra amina asa tanana ireny dia matetika ny teneny zareo hoe tsisy azy izay dia io sisany ataonay lovan'ny lovaina avy amin'ny ray aman-dreny na velan'ny dadabe dia io sisa lasa ohatrany hoe asan'olona tsisy atao ilay asa zany sisa dia au lieu dia tokony petrapetra-potsiny dia alohan'ny zareo manao an'iny nareo niveau ministera indrindra ao anatin'ny département tasaninao hoe efa manana politika mety hoe anabeazana mihitsy fa jijanona amina resaka formation tsotra fotsiny fa hoe tena beazana ohatrany hoe formation académique mihitsy zany fa tsy formation professionnelle anabeazana andreo tanora mba tena passion ilay izy fa tsy hijanona fotsiny amin'izay hoe tsisy asy zay dia io ny ataonay satria raha manketry itsy ambotro manjaka tsika dia ny akamaroan'ny olona dia izay daholo hoe io ny ao dia io aloha ny atao fa misarotra ny mitady azy aiza ho aiza ny ao anivon'ny département tasaninao mahakasika izay ataontsika hoe formation académique izay miainga avy any amin'ilay majinika mihitsy ahafahana tena mifesy manatsara n'ilay asa tanana misaotra betsaka amin'izay fantaniana izay satria tena izay indrindra no lalan-tsaina hoentinay amin'ny ity taom-piasana enina amby roapolo sy roa arivo ity ary tena ankasitrahana lehibe indrindra raha matoa ministra ny fizahantany sy ny asa tanana manohana an'izay lalan-tsaina izay hoe mba tsy ho faralahan'asa intsony ny resaka asa tanana hoe izay tsisy atao rehetra no lasa manao an'ilay izy na koa hoe io ihany ny efa hitany sy ny ainany ray aman-dreniny teo dia lasa tsy manana eritreritra anao zavatra hafa izy dia lasa ohatrany hoe ataoko totoa ilay asa amin'izao fotoana izao tsika miresaka izao dia efa misy ny fifampiresahana amin'ireo ministera rahavavy izay misahana an'izay hoe resaka fampiofanana sy fampianarana amin'ny sehatra ambony izay mba hampisy lanjany an'izay hoe asa tanana izay satria raha zohina dia tena fahaiza-manao anankiray manokana mihitsy ny asa tanana misy talenta ao anatiny fa tena misy ihany koa karazana teknika mila ianarana sy mila fehezina ao anatin'izay mba hampamatianina tsara an'ilay izy ao anatin'ny fitalehavana saniko moa dia misy an'izay mihitsy no hoe sampandrara misahana ny mamatianina izany hoe professionnalisation zany an'izay hoe asa tanana malagasy izay dia mba hisy lanjany ara-akademika ny fiofanana izay atao sy karakaraina eo anivon'ny fitalehavana jeneraly misahana ny asa tanana izay tena ezaka goavana be atao anivon'izany fitalehavana jeneraly ny asa tanana izany mihitsy mba ho lasa diplôma mihitsy
mba afaka atao mihitsy hoe tena manana équivalence académique équivalence professionnelle ihany koa izany hoe fianarana manokana momba ny asa tanana izany mba hampamatianina aloha voalohany indrindra fa ihany koa mba hampisy lanjany an'ilay fianarana atao ka hamparisika ny tanora indrindraindrindra hitodika amin'izany hoe fanaovana asa tanana amin'ny endriny matianina izany satria raha hitantsika ihany koa dia ny tanora amin'izao betsaka no milaza hoe tsy manana asa tsisy asa dia lalam-piofanana afaka tena atao mihitsy ilay izy ka mba hampisy an'izay hoe attractivité na hoe hampisarika ny tanora izay ahasarika ny tanora izay hanao an'izay dia tena ilaina tokoa ny hoe mba hisy lanjany ara-akademika sy arak'asa izany ny diplôma izay avoaka efa andala-mpamola-volana ny texte mifanaraka amin'izay moa izay dia inona fa mba tsy hametraka olana sakana any amin'izany ireo ministera rahavavy sy ireo mpanao lalàna rehefa tonga ny fotoana hifidianana an'izany eny anivon'ny parlement eny mba atonga ny tanorantsika anana karazana safidy samihafa ihany koa eo amin'ny lalam-piofanana tiano atao fa satria ty asa tanana ity dia tsy resaka hoe vokatra fotsiny fa fikolokoloana ny kolotsaina ilay izy kolotsaina miampita ilay izy ary ihany koa fanandratana ny mahamalagasy atsika amina fomba samihafa fa mila fanavaozana koa ao anatin'izay dia ny tanora ny tena afaka mitondra an'izany misy innovation moa izy zany raha amin'ny teny baiko misy hoe fanatsarana fanavaozana amin'izao zao tsika dia malaza be ty resaka digitalisation ty resaka hoe varotra nabaka resaka varotra nabaka sy ny ohatran'izany dia ny tanora tena afaka mampiroborobo an'izany ka raha tsy mahaliana azy ilay resaka asa tanana dia tsy hanao fikarohana makasika an'izay mihitsy izy fa rehefa misy an'izay lanjany araka ny tenenao izay ilay izy misy lanjany ara-akademika izany ilay asa tanana dia liana ny tanora manao fikarohana ao anatin'izay sehatra izay dia mety mba hampivelatra ny vokatra asa tanana malagasy ihany koa ilay izy eo amin'ny iraisam-pirenena efa misy vitsivitsy ihany ireo plateforme en ligne izay ahafahan'ireo mpanao asa tanana malagasy mampiranty ny vokatra fa inoko hoe mbola afaka tsaraina sy ampitomboana ny isan'izany dia ihany koa ankoatran'izay dia niresaka zao tsika hoe somary vieillotte na hoe somary antitrantitra foana matetika izany ireny modèle na asa tanana malagasy ireny dia ny tanora afaka mitondra an'izay innovation izay anatina modèle malaza be zao ny resaka intelligence artificielle afaka manatsara sy manafaingana ny asa famoronana dia ny tanora tena afaka misehatra ao anatin'izay dia ny lalana voalohany indrindra hoy ao teo dia ny fanomezan-danja ara-akademika an'ilay fianarana izay atao mba tsy hijanona amina fampiofanana tsotsotra fotsiny izy fa tena hitatra lavidavitra kokoa manina moa tsika raha manao université farany teo zao raha tany Inde tany dia nahita hoe zareo tena manana université manokana mihitsy ny karakara ny resaka asa tanana izay no mahatonga ny asa tanana any amin'izareo tena matanjaka be mihitsy dia manina moa tsika tsy afaka manao zavatra ohatr'izany raha samy andika ihany ve dia mba mandika zavatra mba tsara sy azo atao satria isika eto tena manana an'izay hoe akora fototra izay manana le fahaiza manao ny lovaina ihany koa dia afaka tsaraina sy avaozina fotsiny ilay izy eo amin'ny fomba fanaovana azy mba haharitra sy ateza mba ho tsara jerena ihany koa ao anatin'izay dia ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ny hoe misy vokatra raha ekonomika ngeza be ilay izy satria mampiditra devise io anisan'ny lalana anankiray ampidirana vola vahiny eto an-toerana izany ny fivarotana vokatra asa tanana fa ihany koa manamora ny fiainana andavanandro ilay izy raha voafehy antsika tsara araka ilay niteneniko teo hoe tokony ho mora kokoa noho ny any ivelany izany ny vokatra asa tanana raha miampy an'izay tantsorika rehetra izay mba hanamora kokoa ny fiainana andavanandro ny mponina. Manitikitika tao anatin'izay zavatra nresahanao teo izay hoe efa miroso makany amin'izay dingan'izay ianareo avy nivon'ny ministera hijanona eto an-drenivohitra eto Antananarivo renivohitra ihany ve sa hitatra any amin'ny faritra hafa ihany koa izay ataontsika hoe fampiofanana akademika ny mahakasika ny asa tanana izay. Ny zavatra rehetra atao eo anivon'ny ministera aloha izany dia mahakasika ny Madagasikara rehetra tsy misy hoe toerana anankiray manokana no mahazo tombon-dany fa tena Madagasikara rehetra mihitsy satria izay koa tsika ao anatin'ilay fanavaozana dia hoe mba samy sitraka izay anjara tandrify azy daholo ny région tsirairay avy na hoe ny faritra tsirairay avy fa misy fotsiny anefa misy kosa anefa ny faritra sasatsasany izay tena hoe efa nanana tombon-dany ihany izy
eo amin'ny sehatra anankiray raha iresaka zao tsika hoe ny resaka zavomaniry zany zao a dia tena manatombon-dany izy ireo amin'ny resaka sary sikotra sy ohatran'izay a dia ao anatin'izay angamba ny mety hoe misy tantsorika manokana hikarakarana azy ireo ahafahan'ilay vokatra manokana iny a misongadina satria araka ilay nyresaka teo hoe misy kolotsaina ao anatin'izany a misy fahaiza-manao ao anatin'izany a misy zavatra marobe fa zany tsy midika akory ny hoe ny resaka filière bois zany dia hoe tsy velatra ny amin'ny faritra hafa fa misy fotsiny izay karazany hoe vitrine angamba raha izay ny malaza azy hoe vitrine dia entanina mihitsy isika tsirairay avy any amin'ny faritra any a mba hiezaka amoaka an'izay hoe maizy atsika izay any anatin'ilay fanaovana asa tanana satria tsika koatsinona raha tsy miezaka mamoaka an'ireny a dia indraindray tsy sanatrian'izany hoe manadino ny ministera-pia fa indraindray tsy fantatra koa ara ilay izy misy moa izany ny ezaka atao hoe midina eny fotony eny a miaraka amin'ireo taleparitra misy ihany koa ny fiezahana manao recensement moa amin'izao fotoan'izao dia tena hoe vaindon-draranay mihitsy ny hoe ny fakana ny listr'ireo mpanao asa tanana any amin'ny faritra tsiray avy any mba ahafahana indrindra manao tantsorika azy ireo rehefa misy ny hetsika izay tokony hanohanana azy ireo dia miditra ao anatin'izay resaka recensement izay indrindra izay amin'izao fotoan'izao hanavaozana saina-tsarana ny listr'ireo mpanao asa tanana izay efa voarakitra aty amin'ny ministera. Anisan'ny efa natsidika teo ihany fa misy hetsika foara lehibe karakarain'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana amin'izao fotoana izao izay ho tanterahana ny Suèvre France amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 ny volana May izao eo ambany fihahiny ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny kolonely Michael Randrianirina izy dia inona zavatra mety iseho mandritra ny foary ity iza no mety ho mpandray anjara inona ny tanjona tiany ho tratrarina ao anatin'izay. Ny foara Gaskarmantsa moa zany efa voalazanao teo hoe atao any Suèvre izy io fa 14 ka hatramin'ny 17 volana May ho avy izao any Suèvre France izay eo ambany fehin'ny filohan'ny fanavaozana dia karakarain'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana inavy no hitany dia misy ireo karazana trano heva aloha voalohany indrindra ampiratiana ireo vokatra asa tanana malagasy sy ireo vokatra ara-pizahan-tany izay misy eto Madagasikara ahafahantsika indrindra mampafantatra ireo vokatra asa tanana sy vokatra fizahan-tany ireo ny mpanjifa any Europa mandray anjara mavitrika ao anatin'izany moa ny diaspora fa ihany koa mivelatra isika ho an'ireo vahiny izay mety maniry hanjifa ny vokatra asa tanana malagasy sy mety hoe haniry hitsidika Madagasikara dia any izy ireo no afaka mahita an'ireo karazana vokatra misy eto amintsika izay aloha zany no tena votoatiny izay foara izay fa misy hetsika ara-kultoraly ihany koa andravaka ny hetsika io rehefa tonga any misy ireo mpanakanto malagasy izay andravaka izany hetsika izany ankira ampifalifaly antsika ihany koa satria andro fety izy io mandritra an'izay fotoan'izay dia manarak'izay misy ihany koa ireo karazana kolotsaina malagasy ho hitantsika any ny sakafo malagasy izay afaka jifaina any an-toerana any ampanembonembona Madagasikara fa ihany koa ampafantatra izany hoe Madagasikara izany toy ny ahoana amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny resaka sakafo ny resaka kolotsaina ny resaka vokatra asa tanana ny fizahan-tany ihany koa izay izany no tena votoatin'io foara lehibe izay ho atao any Suèvre io fa mbola any tanana antsika mpisehatra anatin'ny fizahan-tany sy ny asa tanana mbola misy ireo stand malalaka afaka andraisantsika anjara efa vitsivitsy ihany moa izy ireo fa mbola afaka atao tsara ny mandray anjara ao anatin'izay afaka miditra ao anatin'io site misoratra eo amin'ny écran io tsika dia ao tsika no misoratra anarana ho an'izay liana amin'izany ho antsika rehetra izay any Europa any zany dia efa miomakomantsika satria ho avy izay hetsika lehibe izay izay ahafahantsika rehetrarehetra ihany koa miara-manembonembona Madagasikara fa manandratra indrindrindritra n'izany hoe Madagasikara izany any Europa any izay angamba izany no tena votoatiny. Raha misy temple ara-kody vao amehezanao izay resaka asa tanana vao resakitsika teo izay satria mpanao politika ihany koa ianao mino fa asiantsika resaka kely aly mahakasika politika satria anisan'ny manana foto-kevitra ny hijoroana ihany koa izany temple ara-kody vao izany dia omeko iray minitra ianao amehezana izay zavatra mety hoe tokony amehezanao izay zavatra an'izay asa tanana izay. Eny ary raha fitinina miteny tsotra izany dia ny hoe efa misy fivoarana ny eo amin'izany sehatra ny asa tanana izany amin'izao fotoan'izao indrindrindrindra tao anatin'izay enim-bolana faraparany teo izay dia tena niazakazaka be mihitsy ny karazana fanatsarana samihafa eo amin'ny resaka rafitra sy eo amin'ny resaka
activité na hoe ny asa izay atao andavanandro mihitsy mba hampisy fiatraikany mivantana any amin'ireo mpisehatra ny asa tanana. Tao anatin'ny herinandro fotsiny izany izao iny herinandro lasa teo iny dia efa 7 sahady nisan'ireo mpanao asa tanana ny soratra anarana ho matianina eo anivon'ny ministera izay sahanay zany. Dia ao anatin'izay dia hita zany fa ao anatin'ny herinandro fotsiny zany dia efa misy malagasy 7 isa liana amin'ilay hoe asa tanana ary tena misehatra amin'ny fomba matianina ao anatin'izay asa tanana izay. Inona ny tiako hiaviana dia ny hoe rehefa liana tsika amina sehatra anankiray dia miezaka tsika mitondra n'izay tsara indrindra ananantsika ahafahana mampiroborobo an'io sehatra io. Dia ao anatin'izay dia miara-mientana avokoa ny hery-velona rehetra mikasika an'izay mba hanatsarana an'ilay sehatra. Eo voalohany indrindra ireo mpamokatra ny akora fototra, eo ireo mpanao asa tanana izay tena ivon'izao rehetrarehetra izao satria ny vokatra izay vokarin'izy ireo no entintsika ho aranty. Eo ihany koa ireo azo lazaina hoe mpanondrana entana, eo ireo mpivarotra n'ireo entanareo fa eo ihany koa ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka manatanteraka n'ilay viana rehetra nyresahako sy ny tany saiko teo. Farany fa tsy ny kely indrindra ao anatin'izay dia ny ministera fizahantany sy ny asa tanana izay mipetraka ho mpanelanelana, mpanamora ary ihany koa hoe mampiatrano ny rehetrarehetra ao anatin'izay ahafahana miara-mikaondo, ahafahana miaraka manatanteraka ny asa mba hampisy vokany. Satria izay moa izany no baiko azo hoe miezaka tsika mifantokany amin'ny hoe inona ny fiantraikany any amin'ny mpisehatra, inona ny fiantraikany any amin'ny isam-batan'olona, fa tsy hoe variana manao aktivité fotsiny tsika dia izay dia mijanona hatreo, fa tena hoe zavatra tena azo tsapain-tanana. Dia iny resahako anao teo iny ilay izy hoe hitantsika izany rehefa tafiditra ny vola vahiny, hitantsika izany rehefa miakatra koa fa efa mividy mpanjifa, hitantsika izany rehefa miakatra ny vokatra lafo n'ireo mpanao asa tanana malagasy ireo satria mitombo ilay communication na ny hoe fampahafantarana be sy maro hoe izao izany vokatra asa tanana izany. Ary ny farany indrindra dia ny hoe misy ny asa izay atao, ny asa efa mandeha mihitsy moa izany ezahana mba hampamatianina bebe kokoa an'izay ny resahanao teo ny resaka équivalence académique et professionnelle, izany hoe fianarana ny fanaovana asa tanana izany izay irinay mba ho atoato efa ho tanteraka izay. Temple Rakotovao tsy marina ankoatra ny 2 minitra angamba tsika sisa fahitanao ny tontolo politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ianareo teo anivon'ny ministera ny fizahantany tsy voatsoka ozy izy ny fomba fiteny izay ny ramatoa minisitra, manahoana ny fahitanao ny fomba mpitantanana ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao? Sarotsarotra kely ny amaliko ilay fanontaniana satria moa mitondra ilay kasikety talehan'ny fampiroboroboana ny asa tanana ny teny eto dia angambany izay mahakasika an'izay ihany no resahako. Hitantsika izany io fa tafaverina eo amin'ny toerana maha-ministra ny fizahantany sy ny asa tanana azy ramatoa ministra Lucie Ravarala, izay hitantsika araka ny efa niresahako teo dia efa nisy ny asa efa natomboka tamin'iny fepitaona voalohany iny dia afaka manohy tsara n'ilay asa izany izay amin'izao fotoana izao izay irinay fa tena omby ilay izy satria efa betsaka ny paikady efa narafitra, betsaka ny asa efa natao tany ambadimbadika rehetra tany dia efa hanomboka ho hitantsika izany izao ny vokany, efa manomboka ho hitantsika ihany koa ny akony satria raha mbola nikononkonona aloha teo izany dia amin'izao fotoana izao izany efa mba akaiky ho masaka izany izao ny zavatra nomanina amin'ity tapany voalohany taona enim-bolana voalohany taona 2024 ity. Izany dia midika fa misy asa mivaingana izany afaka mandeha foana ny ambadimbadika rehetra any dia ezaka izay mba hampafantatra an'izany asanay izany dia makasitraka anareo mpanao gazety aloha manasanay manome sehatra toy izao ahafahanay mampafantatra hoe izao nge ny asa efa mba mandeha. Dia ao anatin'izay ihany koa ny resaka fanatsarana ny rafitra araka ny resahako teo hoe misy ny fanatsarana ny fomba fiasa, ny fanatsarana fifampitondrana samy mpiara-miasa mba ezaka hanome vokatra tsara mba ho ahafahan'ireo mpisitraka an'izany izay tsy iza moa izany fa ny vahoaka malagasy mahatsapa hoe tena misy fiantraikany amin'ny fiainany andavanandro mihitsy ny asa izay atao fa tsy sanatrian'izany hoe fandaniam-potoana fotsiny. Raha ny tontolo politika amin'ny ankapobeny aloha izany dia hitantsika fa efa misy ireo karazany hoe asa samihafa
ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy miaina bebe kokoa n'ilay fanavaozana amin'ny endriny rehetra mihitsy sy amin'ny lafiny rehetra. Io moa zany tsy ilaozan'ny guerre de communication kely eto sy erotsika fa miezaka ihany ao anatin'izay zany mba mampisongadina hoe inona ny tsara, inona ny mety fa indrindraindrindra koa somary masika kely itenen'ity hoe tokony miezaka tsy manao an'ilay fadisoniny teo aloha fotsiny isika mpitantana ataoko hoe isika satria tafiditra ao anatiny ny tena hoe tsy manao be mareniny. Rehefa misy kosa ny fanakianana izay tena hita fa mety hitondra fanatsarana dia raisina ampitiavana dia tena ahitsy arak'izay. Fa tsy hoe izay miteny rehetra koa nefa dia manana marina avokoa fa mino fa olon-dehibe manam-pahendrena avokoa isika izay nomena andraikitra hitondra an'izany fanavaozana izany eny anivon'ny asa mandraraha rehetra izay sahantsika any dia miezaka mandanjalanjan'izay hoe inona avy ireo fanakianana mety azo raisina, inona kosa nefa ny mety hoe fanaratsiana fotsiny tsotro izao dia ireny angamba afaka hoe avelantsika any fotsiny fa andao tsy manao be marenina na izany aza fa enoantsika izay tsara tohizana ihany koa izay asa tsara efa natao dia ahitsy izay mety azo lazaina hoe lesoka satria efa mba nahita zany tsika tao anatin'izay fempotoana voalohan'izay hoe inona mety lesoka azo arenina dia mino fa afaka manatsara an'izay tsika fa afatra angamba ho antsika tanora hoe mila miomana isika andray an'izany hoe andraikitra izany. Efa nanao lahateny mazava tsara ndray matofinao fanavaozana tamin'ny 27 volana martsa teo hoe ny tanora tena tokony ho ivon'izao rehetrarehetra izao fa moa ve isika vonona ara-tsaina, vonona ara-pahalalana, vonona ara-batana, vonona amin'ny lafiny rehetra mihitsy isika omena ilay andraikitra fa sao dia rapitso milatsaka ilay nomination dia kay ianao tsy vonona, kay ianao tsy mahay dia avy eo inona no mety ho vokatra izay fa izay zany apresiana antsika tanora foana hoe miomana dia ny politika zavatra tena tsara sady ilaina izy io fa andao tsy diabolizena ilay izy fa mila isika zany miditra ao anatin'izay raha ohatra tsika te andray andraikitra dia miditra tsika ny anaty atoko na miditra tsika ny anatina karazana fikambanana samy hafa any raha ohatra hozy ianao hoe hiaro-zony vehivavy ny tena mba tena tianao atao dia afaka ianao miditra ny anatina société civile na fiarahamonim-pirenena misahana an'izany rehefa tonga ny fotoana mba mety afaka atao ministra ianao mety afaka atao tale ianao mety afaka atao tale général zany rehetrarehetra zany dia mila iomanana satria tatoato moa mahita frustration tanora hoe tsy omena sehatra fa ataoko angamba tsy azo ditsita fa misy tanora ny anatin'ny androm-panjakana tsirairay avy any tanora efa niomana, tanora efa azo lazaina hoe manana letraikefa afaka apetraka eo amin'ilay toerana tsy sanatria akory ny hoe ny tena tafiditra ao anatin'izany dia midokadoka fotsiny fa lalana ny diavina ilay izy tsy tonga foana teo ny tena fa tena hoe nisy asa be dia be sy fiomanana be dia be tany ambadika izany. Eo ny lafiny ara-akademika fa eo ihany koa ny lafiny ara-kasa izany hoe ny expérience professionnelle tena mitombona ao anatiny satria anavaotsika tsy hanao ny fanao hatr'izay hoe nepotisme fotsiny hoe satria ranona dia apetrapetraka fotsiny eny fa misy antony daholo ny zavatra rehetra dia justifie daholo mety ho lafiny ara-politika ilay izy mety ho lafiny ara-politika mihitsy satria mila tsika mijery ny équilibre politika koa anatin'izao atmosfera rehetra izao fa tsy hoe akory hoe lafiny tsotsotra fotsiny izay indrindra mahatonga na miteny an-tanora hoe aza varim-bariana fa raha politika ny tianao atao dia midira mihitsy ianao antoko politika fa aza miafiafy tsika izany tsy manao ilay hypocrisie sociale hoe izay tsy manao politika rehefa te hanao politika ianao dia manaova politika mihitsy. Mankasitraka anao temple rakody vao tamin'izay faneho-kevitra izay ary mino fa mbola hiverina eto anao ary kasikety eo mampanao politika ianao mihitsy ny hiverenanao atao anatin'ny fandaharana. Ie, misaotra indrindra ny mankasitraka tamin'ny fanasana dia mamerina ihany koa ny fisaorana antsika mpanaraka ny fandaharana mino fa samy afaka nandray izay tandrify azy dia misokatra moa ny vandavaran'ny ministera fizahantany sy ny asa tanana ho antsika mpisehatra rehetra izay maniry amin'ny fiara-miasa izay maniry ihany koa hifanomitanana ao anatin'izay dia averiko ihany hoe mbola misy toerana vitsivitsy misy stand vitsivitsy amin'ilay foirany Suèvre dia aza misalasala miantso an'ilay laharana eo ambany eo namiditra amin'ilay sity izay hitantsika eo amin'ny écran eo ahafahantsika mandray anjara ndao asandratra ny antsika malagasy. Dia izay ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no entina mamarana tanteraka nyity fandarana mandray vahiny ho an'ity androany ity akasitrahako hatrany ianao nanaraka an'izany hatramin'ny farany niompana tao anatin'ny tontolon'ny asa tanana ny resakitsika tamin'ity androany ity généralna tamin'ny temple rakody vao izay taleny fa piroboroboana ny vokatra asa tanana eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana akasitrana ihany koa ny teknisianina tao ambadika atao ny kirekeran'ny feo sy ny sary napitan'izany tany anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko.